ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimirahaba atsika ravaka malala tratra ity alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho atsika ravako dia ny bokin'ny Exodosy toko fahafolo ny andiny faha 20 ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Exodosy toko fahafolo andiny faha 20 ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo vakina aminaran'i Jesosy. Ary ho Jehova tamin'ny Mosesy: hainjiro manandrify ny lanitra amin'ny tananao mba hisy aizina amin'ny tany Egipta dia aizina azo tsapaina. Dia nainditsy Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany dia nisy aizi-pito eran'ny tany Egipta rehetra atelona, koa tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay ny toerany atelona, fa ny zanak'Israely rehetra kosa nisy mazava teo amin'ny fonena. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Loza fahasivy ity mofonaina ty tenin'Andriamanitra ray novakina ho zara mofonaina ity. Lay loza folo moa fantatsika fa nataon'Andriamanitra niatra tamin'ny Egyptianina mba ahafahany mieritreritra anehoany heriny sy ny voninahiny tamin'ny Egyptianina sy anehoany heriny sy ny voninahiny tamin'ny zanak'Israely. Io loza folo io an'ny Egyptianina dia famaizana azy, fantsiana azy. Fa ho an'ny zanak'Israely kosa lay loza folo dia fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tany zanak'Israely lay loza mitranga dia fitaomana azy iorina bebe kokoa amin'Andriamanitra. Raha mitranga lay loza dia tsy loza ho azy loatra io, satria fantatsika fa eto amin'ity loza fahasivy ity zao dia mazava ny teo amin'ny zanak'Israely. Ka lay loza dia loza ho an'ny Egyptianina fa fanomezam-boninahitr'Andriamanitra fanehoany heriny kosa ho an'ny zanak'Israely ny fitrangan'ilay loza. Eto dia ny haizina no loza fahasivy nataon'Andriamanitra niatra tamin'ny Egyptianina, tamin'ny roponina tany Egipta, zany tany Egipta. Ary dia raha ohatra ka jerena dia mihamafy hatrany lay loza. Raha toa ka jerena manomboka any amin'ny loza voalohany dia ohatrany mihamafy hatrany lay loza ary miatraika tsikelikely amin'ny tontolo iainana, amin'ny ekônômia, amin'ny fivelomana, lay loza amin'ny fahasalaman'ny biby, amin'ny fambolena, miatraika amin'ny environnement lay loza izay manodidina ny olombelona. Fa ny loza fahafolo dia hiatraika avy hatrany amin'ny olombelona fahafatesana. Raha toa ka mamaky ny loza fahafolo isika manomboka ty amin'ny andininy faharoambin'ny folo firaikambin'ny folo. Eto zany dia efa karazan-drazany manakaiky ny fahafatesana ny loza fahasivy, ny haizina. Ny haizina nahoana no karazany manakaiky ny fahafatesana lay haizina eto dia mazava ho azy loza mafy te mafy, loza manimba. Raha toa ka jerena tsara dia amin'ity volana aprily ity moa tsika zay madivadiva ifarana dia miresaka ny fahazavana no resahana. Eto dia somary mitodika kokoa any amin'ny haizina mifanohitra amin'ny hazavana lay mofinaina. Raha jerena dia be dia be nateraky ny hazavana, be dia be nateraky ny endrika ny dikany hoe haizina ao amin'ny soratra masina, hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatrany amin'ny testamenta vaovao dia be dia be ny hevitry ny haizina, milaza atsika, milaza tahotra, milaza tsy fahafahana manao zavatra, milaza be dia be ny dikany haizina. Fa eto dia haizina izay ninin'Andriamanitra natao ho an'ny mponina tany Egipta. Raha toa ka jerena dia roa no heviko io haizina io. Haizina mikitroka, azo tsapaina, zany hoe haizina tena tsy hoe maso fotsiny no tsy mahita fa tena haizina izay azo tsapain-tanana hoy ny filazan'ny Exodosy azy. Inona ny heviko io haizina io?
roa itsika teo voalohany dia milaza lay faharavan'le fifandraisan'ny olombelona amin'ny olombelona ohatra azy ozy mana hoe tsy fakahitana mihitsy le aizina tsy ahitana mangirana aizina telona zany hoe tena maty mikitroka de mikitroka tsy ahitanao olombelona ohatranao aizina mampisaraka zany hoe na efa eo anoloanao aza lay olona dia tsy hitanao hoe izy io aizina azo tsapahitana zany hoe raha ohatra ka aizina tsy azo tsapahitana izy de rehefa ampiretinao njiry de mazava zany nydikany fa ity aizina azo tsapahitana toy ny hoe lamba toy ny hoe rindrina manakona mihitsy zay le azona azo tsapahitana no zany de aizina tena mampisaraka le aizina izay mampisaraka ny olona amin'ny olona zay mahatonga azy hoe milony fahafatesana le aizina eto tena aizina mandrava ny fifandraisan'ny olona samy olona aizina mandrava ny fifandraisan'ny mpianakavy ka mahatonga ny mpianakavy tsy hifankafantatra tsony mahatonga ny mpianakavy tsy afaka hifandray tsony satria azo tsapahitana mihitsy lay aizina mampisaraka raha toa ka jerena dia toy ny maneho amitsika fa na am'izao androna antsika zao ara de mety misy mazava tsika zao de atao hoe mazava noho ny civilisation na ve mazava noho ny fandrosonana teknôlôjia fa raha tena jerena dia misy aizina azo tsapahitana ihany koa izay amin'ny andrena antsika kehitriny everitsika ho mazava ny atao hoe ny internet ataotsika hoe mazava ny tambajotrana sosialy mazava ny fandrosona fa rehefa tena jerena dia misy aizina azo tsapahitana ihany koa mampisaraka ny mpianakavy am'izao androna antsika zao misy aizina mampisaraka ny ohatra hoe ny tontolo mpiaramonina kehitriny dia mandrava ny fisarahana mandrava ny fifandraisan'ny mpianakavy lasa tsy mifakafantatra tsony ny fianakaviana kehitriny noho ny asa ve tsy mifakafantatra tsony ny fianakaviana kehitriny noho ny na eo ary nataontsika hoe fandrosin'ny siansa na eo ary fandrosin'ny fitaovam-pifandraisana de zao misy olona be deabe mbola irery arakaraky ny hoe fizakazaky ny Facebook ny fifandraisana ao anatin'io tambajotro io dia mbola be deabe ny olo zay vao mainka irery mitokamonina eto amboniny tany mitokamonina satria miaina samy rery miombitra samy rery anatin'io tambajotra sosialy io na Facebook io na zay karazan-javatra na internet io ndradray misy olona dia miaina irery ao anatin'ny tokantrano ao dia ndradray tena irery tsisy irezahana irery tsisy fampizarana misy aizina zay tapatsika hoe na tsy mivantana azy azo tsapahitana zay mampisaraka ny olona lasa tsy afaka mifamangotsony ny olona noho ny toe-javatra maro samihafa ohatsika teo tsy afaka mifandray ny ray tampo ny fianakaviana na de eo azany hoe ny telefona ny WhatsApp ny isan-karazany de zao tena misy aizina zay tsapatsika hoe hoentiny zao tonjato eny antsika zao ka aizina mampisaraka tsy aizina mampisaraka ny lafiny na mpifandraisana ihany koa nefa fa aizina mampisaraka amin'ny lafiny ataotsika hoe toe-tsaina sy toe-panahy ny teo aloha ataotsika hoe ataovy hoe 100 taona 500 taona 100 taona tany aloha dia feo tokana na roa na telo na reny olona amin'ny fampianarana de nitoroteny eny am-piangonana ny feondray aman-dreny sy ny fianakaviana dia mety onikapokarana gazety vitsivitsy fa zao dia vokatry ny tambajotra ara sosialy ny gazety maro samihafa en ligne dia ahitantsika karazam-pampianarana sy karazan-javatra isan-karazany re sy hita etsero karazam-pivavahana fotsiny raha eto Madagasikara de mihoatra ny 100 roanjato aza reo karazam-pivavahana maro eto Madagasikara tsy ny karazam-pivavahana ihany na atoko politika aza dia atoko politika anjatony eto Madagasikara karazam-pikambanana dia karazam-pikambanana maro mitranga eto ambonin'ny tany rendretreny dia tsy de tena azo lazaina marodrefiny fahafahana loatra tsy zay loatra raha be deabe ve ny karazam-pivavahana eto Madagasikara mihoatra ny 200 na 300 mety ihoatra zany aza mihoatra ny 300 mihitsy dia mariky ny fahafahana ve zany tena mariky ny fisarahana mihitsy zany raha ohatra ka misy atoko politika be deabe eo amina firenena anankiray mihoatra ny 300 na 500 ka azo lazaina hoe taratry ny fahafahana na indicateur na marodry filazana ny fahafahana ve zany tsia marodry filazana ny fisaratsarahana marodry filazana ny fitadiavana tombontsoa
dia tahaka izay koa zany hoe tsapatsika zany am'izao andro antsika zao fa ity tonjato zay iainantsika ity dia tonjato zay to ahitantsika fisarahana, to tonjato zay ahitana aizona azy tsapahitanana to mampisaraka, to tazantsika fa misy fisarahana tsikelikely ary ndraindray aza fianakavim-be tsy mivory ndray mandeha, misy fianakaviana, misy zanaky ny piraitapo, zafy ny piraitapo tsy mifankahita raha tsisaky ny telo taona raha tsisy manjo aza. Nefa am'izao andro ataontsika hoe lalana efa tsara tamin'ny andro ny taona malagasy teo aloha 200 taona lasa 300 taona lasa tsy misy arabe tsara tare vita tara, tsy misy totobato tsara tare, tsy misy fiarakodia tsara, mbola nahateny ny taona manao hoe zay mahavangivangy ty kavana, zany hoe nahavangivangy zany ny olona taloha na dia atao aza hoe fanalavitra be mandeha kilometatra maro ny olona, fa am'izao eranantsika zao dia misy fiarakodia marina fa misy mividoana ny fiara, misy fiaramanidina marina fa hoe lafo sy ny sisa rehetra, saingy zao to vao mainka tsy mifankahita ny olona, to vao mainka tsy mifandray ny olona. Ny antony de zao tena toetsaina mihitsy le izy, lasa misy rivotra mampisaraka, misy rivotra tsy mampiombona, ary izay toe-javatra zay no tokony ioaran'ny kristianina hoe any amy zanak'izao tontolo zao zany aizina mampisaraka zany. Fa ho an'ny zanak'Israely kosa ho an'ny mpanompon'Andriamanitra de zao mazava mandrakariva, na dia misaraka ary zao tontolo zao, na dia misy fisaratsarahana ary am'izao tontolo zao de zao ny zanaky ny fiangonana, ny mpino kosa de zao tsy mba tratran'zany aizina mampisaraka zany. Fa mazava ahafahana mifandray, mazava ahafahana mifankahita, mazava ahafahana mifankafantatra, mazava ahafahana mifankatia. Afaka malala hotsika hoe ny tonjato eny antsikehitriny dia ho an'izao tontolo zao, ho an'izay tsy manana ny tompo, ho an'izay tsy mandray an' Jesoa, ho an'izay tsy mino koa aza angamba, de mety io fandrosoana io raha tsy mitana de manjary haizina mampisaraka. Na io teknôlôjia io, na io fahafahana zay iverintsika io fahafahana io aza dia mety ho aizina mampisaraka rehefa tsy ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa eo amintsika kosa Andriamanitra de zao zay ny fitaovana maro samihafa zay omen'Andriamanitra atsika de manjary fitaovana mampifandray. Lasa haitsika mampiasa ny WhatsApp, haitsika mampiasa ny internet, haitsika mampiasa ny Facebook, haitsika mampiasa ny Instagram sy sisa rehetra, mahatonga atsika vao mainka mifandray satria zanaky ny mazava isika. Manjary haitsika ny mampiasa ny zavatra rehetra ton'Andriamanitra miara-miasa mampifandray ny zanaky ny fiangonana. Zany hoe safidy zany la izy. Ho an'ny zanaky ny fiangonana de zao, ho an'ny mpino, ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'izay tian'Andriamanitra, ho an'izay tian'Andriamanitra koa de zao ny zavatra rehetra de ataon'Andriamanitra mampifandray atsika. Fa raha ohatra kosa ka ho an'ny zanak'izao tontolo zao de zao manjary ny zavatra zay heverina mety ho fahazavana aza de manjary haizina mampisaraka. Fa ny faharoa de zao raha miteny hoe haizintsika de zao tsy hoe mandrava fifandraisana ihany, fa ny dikany hoe haizina koa eto, tsy hoe tsy hifankahitana ihany fa haizina miteraka tsy fahafahana manao na inona na inona, haizina miteraka fatorana. Zany hoe rehefa tena mikitroka le azona haizina azy tsapahitana de zao manjary tsy afaka manao na inona na inona ny olona, tsy afa-metsika mihitsy, tsy afa-metsika ny toe-karena, tsy afa-metsika ny olona, tsy afa-metsika ny fifandraisana, tsy afaka mivelona, tsy afaka miasa, zay le hoe haizina tsy azo tsapahitana, tsy afahana miasa, tsy afahana manao na inona na inona, ary naharitra hatelona ilay aizina. Afaka malala misy fotoana zay avelan'Andriamanitra hitranga, ho fanairan'Andriamanitra izao tontolo zao hoe io ange tsy arakaraka ny famirapiratany toe-karena, fa misy fotoana haizina tsy afahan'izao tontolo zao manao na inona na inona, fa ohatsela akorintsika izay taona vitsivitsy lasa zay niara-nahita, niara-niaina ny antsoina hoe Covid. Haizina tsy nahafahana nanao na inona na inona, tsy nahafahana niasa, nidy aman-trano, tsy nahafahana mifandray tamin'ny olona, haizina tsy nahafahan'izao tontolo zao nanao na inona na inona. Tsy afaka niasa be dia be n'orinasany katona, be dia be teto ambonin'ny tany ny zavatsarotra nateraka izay, haizina reny zao karazana haizina azo tsapahitana mihitsy, tsy nahafahana nanao na inona na inona.
fa tao anatin'ireny kosa nefa ho an'ny zanaky ny mazava de nisy zavatra be lehibe nentiny zany, nisy zavatra be lehibe nentiny zany izany zavatra zany ho atsika tao amintsika dia be dehibe ny fiangonana tao anatin'izany, be dehibe ny olona nahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra tao anatin'izany haizina ho an'izao tontolo zao zany, fa be dehibe ny olona nahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny vanim-potoanan'ny Covid. Betsaka ny olona na teo ana ny fahasahiranana de nisy ny tahina tao anatin'izany. Marina fa nisy havana be dehibe tamin'ilay fotoana ireny namoy fianakaviana, fa be dehibe kosa tao anatin'izany koa nefa natsiaro sitrana, natsiaro valim-bavaka, be dehibe tao anatin'ireny nanjary natsiaro ny fitiavan'Andriamanitra, natsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra. Afaka malala misy haizina ndraindray mitranga eto amin'izao tontolo zao, avelan'Andriamanitra hitranga saingy zao ho an'ny zanak'Andriamanitra de tsy haizina io. Ho an'ny zanak'Andriamanitra na aizina ara ny any amin'ny zanak'izao tontolo zao de ho atsika ataon'Andriamanitra mazava. Noho zany tsy manana olana isika, tsy manana tahotra isika satria manana n'Andriamanitra fahazavana ao amin'i Jesosy. Zava-dehibe zany de izao, tsy ny tahotritsika ny aizina fa ny zava-dehibe de izao ny fahaizantsika miankina, ny fanekentsika iankina, ny fahatokitsika n'Andriamanitra, zay ny tena zava-dehibe. Afaka malala sotra n'Andriamanitra ary sika fa nataony zanaky ny mazava ka tsy mahatratra atsika ny aizina. Hoy ny filazan'ny bokin'ny Exodosiasy hoe hatelona lay aizina. Mampahatsiaro atsika any Jona hatelona tao akibon'ny hazan-drano, zay efa nitenenin'i Jesosy ny famantarana omenanareo de izao Jona nijanona hatelona tao akibon'ny hazan-drano. Mampahatsiaro atsika koa any Jesosy nitsangana tamin'ny andro fahatelo, lay hatelona ny aizina. Tika zany de izao ao amin'i Jesosy ihany no andresentsika ny aizina. Ho an'izay rehetra ao amin'i Jesosy de tsisy aizina mampisaraka, tsisy aizina mampalemy, tsisy aizina mahatonga atsika tsy afaka manao na inona. Ho an'izay ao amin'i Jesosy fahazavana ny aizina mandositra, na aizina azo tsapahitanana io, na aizina mikitrika io, na aizina hatelona de zao efa resin'i Jesosy ny aizina rehetra fa izy lay fahazavana tena izy. Zany afaka malala matokian'i Jesosy fa na inona lalana diavinao tsisy aizina ataon'Andriamanitra mahasarona anao, tsy misy aizina ataon'Andriamanitra mampisaraka anao amin'ny mpiarabelona aminao, fa omen'Andriamanitra mazava, tarihin'Andriamanitra mazava, rakofan'Andriamanitra mazava ianao satria tiany. Ary amin'izao herinandro fa manomboka izao matoky fa manana ny mazava de mandehana araka ny mazava. Ivavaksika Tompo misaotranao zahay fa nomenao an' Jesosy zanakao fahazavana nanomboka ny herinandro Tompo. Tsy avelanao iraparapa ao anatin'ny aiziny izahay, tsy avelanao atao oatra ny aiziny izahay satria manana anao Jesosy mazava. Zanako zao tontolo zao miraparapa ao anatin'ny aiziny, latsaka ao anatin'ny fisarahana, haizany fahakalana, haizany fitiavatena, haizany fahalainana, haizany tsy finoana, fa zay kosa tsy ataonao mahatratra anay ny aizina satria manana anao Jesosy zahay de mazava ny lalako mbaray. Tompo herinandro vaovao zao de mangataka aminao zahay, tario lalana mandrakariva me fahazavan-tsaina, me fifaliana, sokafy ny masom-panahana, sokafy ny fonay mba ahafantaranay ny fahazavanao mandrakariva ary ahitanay fa mazava azo tsapahitanana koa ny lalana hitondranao anay. Isorety anatinay ny akivina, ny tahotra, ny tebiteby fa Andriamanitra fahazavana ianao. Amindreo fo zay Tompo, am'izay rehetra hitondranao anay de amindreo fo zahay. Ataovy maharitra mandrakariva amin'ny fanomponanao. Tario lalana mba hatoky anao Andriamanitra am'izay rehetra hitondranao anay. De omevanay ny fahazavan-tsaina, omeo anay ny fahazavana takaranay ny sitraponao mba aza rehetra ataonay amin'ny herinandro ty ane Jesosy de ho fifalianao ary hifanaraka amin'ny sitraponao. Taio ny asanay, taio ny tokantranonay, taio izay rehetra tanterahinay. Misaotra Jesosy. Amen.